afaka mahazo toerana isika arakaraky ny fahafainganantsika eto ihany no ahafahantsika mamonjy fodiana ara-potoana ihany koa ary mba ajaintsika ihany koa ireo namantsika izay tsy maintsy handray train rehefa avy eo dia afaka mahazo toerana ve atomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka ity tolakandro mpifaliana iarahantsika eto ity dia mba mangataka ny pasteur Randrizany Christian mba afaka mahazo toerana isika tomboka dia anomboka mivavaka isika. Ty zany misy portable tsy fantatra misy olona very portable fa misy portable ty zay hita pelaperaka tena vérifier raha ohatra any aminareo portable anareo fa misy portable ty zany zay. Mangatakatsika maka toerana tompo alohan'ny anoizatsika ny fivoriana dia ataotsika ny hira fa 7 439 andininy fahatelo 7 andininy fahatelo miara-mitsanga asika. Efa nivokisanao ny fanahinay tamin'ny fampianarana sy niafatra ny keo ny tenanay tamin'ny sakafo teo ary mikasa noho ny zavatra rehetra mbola tsy vita izay. Koa mangataka anao izay tompo ampidino aminay tsirairay avy ny fanahinao masina oky hiaso anatinay izany anakiasana fanahy izay aroko voninahitra ao ireny zavatra atao manomboka izao mandrakizay. Amen. Afaka maka toerana antsika. Malakilaky sika ry avy malala amin'ny tompo amin'ny mahasolontenany SVKI Fatsatsa ary eto amin'ny Fatsatsa misy ny tenako dia te hidiran'Andriamanitra izay aty amin'ny faritany Atsimotsinanana amin'ny alalan'ny seho anankiroa ary ny zavatra rehetra ataontsika efa izay ny fampianarana dia ho ataontsika ho atolontsika ao an'Andriamanitra ary ho azy irery ny voninahitra dia manantena atsika hijery finaritra ary mba hisoraisitsika izay zavatra ho atolotra eto an-drano tsy tena hoe resaka zao tontolo izao izy ity fa resaka ara-pilazantsara fitoriana ny hira chanteo izy ny fiterenan'izay
dia prier 2 fois. Dia izay tokoa fa dia omeko ny filohan'ny SVK faritany sady eto Marseille ny fitenenana. Dia mamelona ny arabantsika rehetra ry havana manalo amin'ny tompo mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ireo manana toko 12:2 hoe aza manaraka fanao zao tontolo izao fa mivoaha ny fanavozana ny saina ianareo. Isika vehivavy kristianina dia miainao anivon'izao tontolo izao izay feno fakapana sy fiovana maro. Saingy antsoin'Andriamanitra isika mba hanana saina vaovao amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hatakarantsika ny sitrapony. Ndreto aza misy dia sy hira anehoana SVK fahatsatsa izany vehivavy manapa-kevitra anaraka ny Kristy izany hatramin'ny farany. Ny dia voalohany ataonay aleoko ny aorian'izay azy ilozanao ary ny fahatelo famaranana azy dia ny scénario de la vie chrétienne dia meny finaritra tompoko.
hira manaraka dia aza ilosanao makatsika toy Let's
tompo tsy vitan'ny heriko rery ny hiatrika izany fa ankehitriny tompo aoka ny herinao no heriko. Ianao mbola
mbola mamerina fiarabanantsika tsirairay avy amin'ny anarantompo izay solitenany faritany avoany andrefana izay misy ny tafatismansa ary ny avance fafotsy dia anolotra tononkalo izay mitondra hafatra ho atsika ary mifanaraka amin'izay tenina ampianarantsika any keo. Manaraka izany dia misy koa ny arahana hira seho an-tsehatra ary farananay amin'ny hira fanampiny valo amby efapolo dia mijery finaritra. Misy tononkalo zany. Misy hery manosika ny olona anaraka amin'ny fomba ny tany, mpandrafan'Andriamanitra sy ny olony dia satana mpamitaka izany. Fialonana lainga fitaka, vola sy ny namandratsy, ireo ny entiny mampisaraka ny voninahitra sy ny fahefan'ny indrisy efa zava lasa afatsy. Lafim-piainana maro no kendreny, anababoan'ny olona eran-tany, mba ho tratsy ny fanamboleny izay fomba fijery tsy ara-baiboly izany. Fomba tsara entiny miaina sy mampatanjaka ny saina, ka tsy mba ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay dia ny fananana finoana, fisaorana, fitiavana izay tena fototra ny aina, terizo mafy ireo ka izay tsy mety kosa hibebao dia miova ho izay sitraky ny ray. Ho ankehitriny telombola tsy tara, miova dia n'olo tena amin'izay, ka mba ho tsara fiavara dia ekeo sy ankatoavy ny telo izay iray. Ny didy sy ny teniny izay mavony sady marina no jiro manazava ny fiainantsika mba hiarina. Koa ento anoherana ny fakapanahy ite-toetra ary koa ialana amin'ny toetra ratsy maro rehetra. Ho indrindra manko ny mpanao salamo, sanatria tsy hoe arira na hoe angano, fa ato ampoko no iraketako ny teninao mba tsy hamitako aminao. Dia aza manaraka intsony ny mpanao izao tontolo izao, izay azipito manaro nanao, fa miova dia mazava no arao, izay fanino ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao. Io ny teny tsotoa, manavao ary koa manova ny saina sy ny fo, izay no sitrak'Andriamanitra, izay tiany ho fantarina, koa ekeo am-pifaliana, fa tsara sady ankasitrahana ny marina. Vavisany efa fantatrareo ihany fa fandalovana ny tany. Izao senao dia mpivahiny ihany. Voalaza ao amin'ny petera voalohany toko faharoa andiny faraky ambin'ny folo zany. Ka moa ve efa mbaro sainao io mandrakisainao? Ho aiza ianao rehefa hiala ety? Andova fiainana sa ho very ety? Ule, 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 ule,
dia manam-potoana hijerena sy andiniana n'izany fefa fototry ny olana foana ka aleo hiezaka anao izay alana amin'izany. Rahavavy a, aoka tsy eo adininao fa ny baiboly ao amin'ny Jaona 9:7 anie dia milaza izao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana ka tsy hafa hiala amin'izany isika na tiana na tsy tiana. Eny e, ekeko ny voalazanao kanefa tsy hamahany fahoriako sy ny baibolinao fa mba handoniana kely ty krizy dia aleo izay sy ny ankizy mba hanao izay mahafaly mba hanamaivana ny jary izay farana any aoriana hodinina ihany indray androany. Fa inona koa ny adinahevitra amin'izany? Azo antoka anie ny fiainana eto tany e? Raha ny hoe mandrakizay aloha dia tsy mba makikoloha satria ny vola osinay ny arena ny voninahitra misonanay ny fiara solosoloanay ka inona itsonony ankoatran'izay. Rahavavy a, marina fa mety sambatra ianao izao fa mba dinio ihany ny mandrakizainao. Voasoratra ao amin'ny Lioka 12:20 anie hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arianao. Tsarovy fa tsy izay rehetra manjelanjelatra dia kitana, tsy izay rehetra irin'ny fo dia faritana. Andro mibalika volana sarika sambola ho aizina avokoa mielona vetivety ihany izay fiadanana eto an-tany. Koa raha izay fotsiny ihany ny tsy ahaverin'ny fananana dia aleo nao takan-dranona mba mody manao kristiana mandeha mivavaka kely indrindra moa rehefa andro noely dia mba mahasotrodrano bitahiana ho an'ny asa sy ny fianakaviana e. Ny bizina tsy maintsy atao fa efa ionona oembanina toy izao. Rahavavy eo, tsy akasitra amin'ny tompo anie ny fihevitra toy izany satria voasokatra hoe raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao aminy ny fitiavana ny ray. Tadidio fa hitany sy fantany avokoa ny mahainao anao manontolo saina fanahy sy ny fo koa dinio sy lanjalanjao ihany reny fa aza manao tahaka nyity tononkirity hoe mivavaka rehefa alahady kanefa mangalatra koa alatsinainy. Ry alina mitononao kristianina fa manao ny ataony rehefa tsy ao am-piangonana misy mahita ny zavatra nataonareo. Misy mahita ary tena mahita ny zava-miseho. Aza ny lohasamangina tsy misy mitoetra no eritreretina hanaovana izay fahotana rehetra. Misy mahita ao an-tampony loha dia ilay Andriamanitra tsotoa, mahita ny tena, ny saina, fo ary ny fo. Mahalasa saina ihany izany voalazanao rehetra izany a. Fa raha ireto fananako be no avery any amin'ny afo be, aleo asiana fiheverana fa hay ny ento tsy fanaperana. Ko inona re mba lazao hoe izay tokony ho atao fa tena tsy mampandry saina sady koa mandrerakaina ny mahafantatra an'izany. Ny arena tsy ho zaka ho any an-danitra ny sady koa tsy ilain'Andriamanitra dia inona raha hoe ianao no tena tokony sy azoko atao fa tena lasa morohoro ny tena manontolo. Toy izao rahavavy ny lazay ny tenin'Andriamanitra ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Rahavavy a, misaotra anao nampahalala fa tsy izy fanalavitra za sy ny adala. Sofana leo fitiavana Andriamanitra ka natolon'i Jesosy mba hijaly sy hiaritra hanafaka amin'ireto fatorako hizara fiainam-piadanana ho ahy rehefa tonga izany orako. Koa dia vonina hiova sy hanavao ny fisainana fizay no any ahafahako handova ilay paradisa-piainana.
anaty am-poko reteninao Jesosy. Mifonako ny adisoko, voninao iovafo, sy anavao ny fisainana, fizay no hany lalatsara ny fiainana. Ho ekeo re Jesosy, sady fanolora-tenanay, fa na ho sarotra na mora, na dia ho be ny mpanakora, dia tsy emotra ny dia, fa hiaraka aminao dory. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Ry rahavavy malala, ny fitiavan'Andriamanitra no nampaharetany famotram-pony amintsika. Fa namaizina sy ny toetra tanatiny aizina azy isika, araka ny Efesianina 5:5, dia tonga Jesosy anazava ny fiainantsika, satria izy no fahazavan'izao tontolo izao, araka ny Jaona 5:12. Koa antsona izaho sy ianao, anantona sy anaraka ny mazava. Anaka, atolory ihany fonao. Aza variana manaraka ny fomban'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia azo mafy ny finoana, ary andao hiara izara ny fitiavana amin'ny mpiarabelona amintsika. Thank you.
izay eto amin'ny fahatsanina zany izay soloko teny eto dia ny Lyon fitandremana Bordeaux, Montpellier, Toulouse dia Clermont-Ferrand ary La Réunion izay mialatsia fa tsy afaka nanatrika ny fotoanan'io. Dia faly izay manolotra anareo sehoa ho fideranan'Andriamanitra sy ho fanoloran-tena ho azy. Ny voalohany dia maneho ny fitiavana nomen'Andriamanitra antsika ary antsoiny antsika mba hifankatia. Dia ny hirany indrinara mamonjy izay mitondra ny lohateny hoe mifankatiava. Dia ny faharoa dia ny dia lampatsara indrindra izay maneho ny fontsika vonona tanteraka hiovaka hanolotra ny tenantsika ho an'ny tompo. Misaotra tompo. No
eny any tompoko mbola ao daholo le isika rehetra nafinaritra atsika ve le zavatra hitany masitsika teo mendrika mba asiana tehaka ihany angamba fa mbola eo ihany koa hoe nafinaritra na tsiro be tamintsika ve le sakafo nohanitsika teo isaorantsika koa ny fikarakarana zany eny any mandra-pioman'ireo namantsika izay efa mikonikonina ny amin'ny comédie musicale izay atao Ambadikato dia andeha ary isika hiaraka hanao ny hira 487 ny ao amin'ny FFPM 7:20 fanavaozana izay mahagaga tokoa dia andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo ihany no ataontsika dia mangataka ny Tati Olga isika introduire ny comédie musicale rehefa avy eo ndao ary afaka mitsangana isika nanao an'izany hira zany mba mihetsiketsika kely ihany fa sao dia matory karazana tantara tsotra fohy ampisehoana atsika ny fototra amin'ny romanina toko faharoambin'ny folo andininy faharoa araky ny thème izay niraisin'ny SVKI dia ary miova amin'ny aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina famantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina
izay zany a no anorenantsika n'izao fampisehoana foy izao a fa mampiomana ny samparitany arak'izay fantatritsika fa nosaraina isaky ny région ny hira ka ianareo izay hira zany a dia mba amin'ity sisiny ilan'ity nareo no mitsangana raha ohatra rehefa anjaranareo ny mihira dia makento ianareo fa iry ilan'ry zany a mba havelantsika ho andro zareo izay manao ny fampisehoana mino fa tsy dia hotery loatra aminareo eto a dia misaotra sahady amin'ny famondram-ponareo dia mangataka anareo zany a somary anana fahanginana ihany ao anatin'izao satria misy any teny izay ataon'izy ireo ary misy ny hira ka ny voalohany mihira ao zany a dia ny faritany atsimo-atsinanana manao ny ino moa le hiranareo misy tanana mitsotra ka miangavy anareo zany a raha vo manomboka miditra etsy zareo manomboka hiteny a dia avetrany anareo a dia miakatra maketo a makatoerana saotra tompoko.
Raha riva aloha fa mbola ihany na fa hitanao
Nafinaritra moa ilay izy fa tena mahalasa fisainana mihitsy aho. Lasa fisainana ahoana ndray azy zany? Inona indray tiatry lazaina izany e? Rehefa noko daholo ny zavatra nytenenina tao a dia fantatro fa hay tena sarotra be mihitsy ilay manaraka an'i Jesosy a. Andray kosa ki sarotra ahoana ki za manaraka an'i Jesosy zany? Andray kosa ki tsy sarotra zany ki manaraka angamba tsy ho antsonika. Emilia, inona zao lazaiko andry? Inona ny olany? Inona ny problemandry? Lazao inona ny olany? Tsy misy ny olana fa izao e. Tsy mety amiko mihitsy. Ay, betsaka loatra le didin'Andriamanitra tsy maintsy arahana raha tiany ho fantatra. Betsaka loatra hoana Emilia? Betsaka ka. Tsy azoko tsony mihitsy ndreka. Navala. Tena kevy amin'ireo mihitsy anaty fantatro. If I
Zany reto ka tena tsy maharaka an'izany tenin'Andriamanitra zany mihitsy. Tsy mankatòa izany didin'Andriamanitra zany aho, tsy mankatòa izany tenin'Andriamanitra zany mihitsy aho. Zao a tsisy maritsika nanderay ary tenin'Andriamanitra zay. Fa tadidro a Andriamanitra dia mivavaka ary zay rehetra manatona azy dia tsy mbalava mihitsy, tsy mba mandahana azy mihitsy, tsy mandahantsika sady tsy mandahana zay sady zao kongehehe Jesosy engefa maty teo amin'ny azo fijalintsika no teo amin'ny azo fijaliana no fahotantsika. Tiantsika ny fitiavana rehetrarehetra ny Jesosy zany. Zany a dia tadidro fa tena tiantsika fitiavana be fitiavana antsika na mijerina antsika rehefa nidiovana ny fahotantsika zany a. Tena marina Zao e zao lazaiko andrimy marina daholo zany zavatra voalazany miorasy Claudia teo zany. Fa zao tsy agnana londry dama tena te ahita mitsangana dia andao mihitsy loha ery. Zao a zao mila mandray an Jesosy ndry fantatry zany Jesosy zany mila mandray azy amin'ny finono zany Jesosy zany na andatsaka ny rany zay leo a hoa sy ho atsika azo ry zany namonjy atsika teo amin'ny azo fijaliana ary ny fahotana izy zany a efa voafampany Jesosy efa voavidiny tamin'ny rantsika Eli raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatry. Ah
Reto menatany Jesosy aby reto menatany Jesosy aby reto tena Alleluia menatany Jesosy aby Alleluia Emelia avindry aty zao petrahaloha tetrany tsisy menatany Jesosy zany any vavaka ho andry zay tsy averandrioreny zay fa vavaka ho andry zay fa indriko tena mila mandray an' Jesosy amin'ny finoana azodry zany vavaka ho andry zay mila miova mila mandray an' Jesosy izy defa mpamonjy tompony fiainatsika azodry ve zany onge adrio tsara reny tsy tindry itsony reny namana mandry reny le mandeha boaty amin'ny riva alainy tsy tindry itsony reny rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany miaraka amin'ny Jesosy zany eka tena tsara zany sotra Jesosy tena marina mitsaiky izany tsara mitsy Jesosy zay courage Emelia zay eona zany
dia tena mahatiago maivamaivana mihitsy azy zany fa izao misaotra nareo namana nandresy lahatra ary indrindra misaotra Jesosy eo. Alleluia! Misaotra Jesosy. Izay no takitra tompoko ka dia entina nasehoanareo ary dia isaorantsika an'Andriamanitra ireo manana tsara rehetra, ireo mpihira dia isaorantsika ny tompo lehibe ary dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina ho amintsika ny fiandanana. Misaotra tompo. Dia misaotra an'Andriamanitra isika izany fa totosa somatsara ny journée antsika androany dia misaotra antsika rehetra miandry kely ny pasteur Jeannot sy pasteur Omotsika dia manao marimarana amin'ny fotoana.
Misaotra amin'ny tompo lehibentsika niaraka tamintsika tamin'ity andro ity nahafahantsika nanatanteraka ny journée SVKI. Tia no journée SVKI voalohany tao aorianan'ny Covid tamin'ny farany tamin'ny 2019. Izay indray zantsika vao mifankahita indray amin'ny journée SVKI ity. Dia manantenantsika fa nahazo hafatra betabe tokoa tsika androany ary saorana amin'ny tompo izay lesona rehetra sy hafatra miraisintsika mifahantsika sarazanana zany any amin'ireo rahavavintsika izay tsy afaka nandeha. Amin'ny alohan'izany dia manararaotra miprezente anareo ny birao SVKI, ny mpitandrina mpiahantsika moa zany pasitera Opy Andrianarson, fanomezantsy Gina, tsy tadidiko tsony non Gina. Izy zany lopitam-bola trésorière, Liva Fokara conseillère, Fanja Mamonja no vice-présidente, et Antina Tsoesson, ny secrétaire Bebe Mozaya, dia avanila dia efa lasa lody satria efa lasa ny trahy. Dia ankehitriny atsika dia isam-plo afantatrareo zany lalao Andrinjatovo. Dia misaotra n'Andriamanitra antsika amin'izay rehetra azontsika androany dia misaotra indrindra koa ho anareo indrindra anareo Tafo Marseille izay nandray anay hatramin'ny voalohany nareo lasa taminay niaraka mpitiavana niaraka aminay niandray anay amin'izao androandroan'izao ary misaotra nareo tamin'ny fandraisana na tamin'ny sakafo na tamin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lafiny logistika fa dia mankasitraka indrindra tompoko. Nareo moa zany teny taminay hoe mety amenareo maimai-pona ny fahadianana mankaty misy mahakakely eo atolotra anareo kely dia kely fa ny fomanolotra ny mamaino azy. Misaotra any pasteur Opy ihany koa izay mitaizantsika na fampianarana isam-bolana zany na ny fampianarana ataony amin'ny birao SVKI izay tena mitondranay tokoa mitaizanay tokoa ao tompo. Misaotra ihany koa ny masivoan'ny SVKI tsy cliché izy misy azy amin'izao fotoana Jean-Christian miafina izy tamin'ny fanampiantsika tamin'ny bea teo. Misaotra ny SVK faritany rehetra tamin'ny fandraisana anjara sy ny tamin'ny famolavolana niaraka tamin'ny birao SVKI ny fandrindrana ity journée ity. Sy ny fanenitsika dia ny toetrany ny fifiaonantsika toy izao ary ny fiaonantsika manaraka dia any amin'ny Zakabea FPMA izay any la Grande Motte amin'ny 1er de novembre zany misy anjarantsika amin'ny etsika
dia le hira fanevantsika no ataontsika amin'ny hetsika sy ny tanana mitsotra izy toa no ataontsika miaraka any amin'ny zaikabe. Zaikadino. Saotra indrindra l'équipe teknika, ny zava-manena, ny fandeharana ny tuba, ny zoom, makatelina toko magasitraka tompony manakaripasamana mamaly fitianareo. Dia mangataka ny famindraponareo izay amin'izay rehetra ny tsy tanteraka nataonay satria mpanompo tsy mendrika izahay izay nataonay ka mangataka anareo amindra fo aminay raha misy zavatra tsy mety ary misy zavatra tsy mety nataonay. Dia ho an'Andriamanitra indrindra ny voninahitra. Mialatsiny fa minambara zao misy latsaka. Mangataka ny taty Olga hiakatra etỳ ianao izay nanoratra ny comédie musicale. Tsy fantatro izy raha saotra mitompo izay nanomezana anao nanomezana anao indrindra zany fanomezam-pahasoavana lehibe zany nandratanao ny comédie musicale iny izay mitondra hafatra ho anay mafonja dia mafonja amin'izao arivo izao. Misy mari-pakasitrahana kely avy amin'ny SVK izay atolotra anao kely dia kely tiako ale manomezana banana. Dia amin'izao zany mitohana dia hozaraina amintsika ny goûter dia mirary antsika fodiana fitahiana ambany fitanian'ny fanomasina dia mba mety hafaingana kokoa antsika mangataka ny famindram-po ihany koa mangataka manainga mavesatra ny ray aman-dren'ny pasteur Jeannot Andrianandrasana mba tonga dia hanome ny hafatra sy mitsotra amintsika dia rehefa avy eo tsika samy manao ny goûter sy mifanao veloma sy izay mbola te hijanona mbola misy solon-tenanay mijanona miaraka mivavaka aminareo eto raha mpitso dia efa misaotra anareo sahadiny amin'ny fandraisanareo azy ireo dia iroso avy hatrany ary isika amin'ny hafatra sy ny tsodrano dia avy eo manao ny goûter ary karakara ny fodiana avy hatrany. Misaotra tompoko. Mialatsiny mandray fitenenana amin'ny anaran'ny fitandremana FPMA ex Marseille. Faly dia faly ravo ny fonay. Feno fahasoavana ny FPMA ex Marseille favory olona marobe manakaja toy izao ny eto amin'ny FPMA ex Marseille anio noho izao fotoan-dehibe amin'ny SVK izao ary fotoan-dehibe ihany koa ho an'ny FPMA Ray Manontolo. Koa dia fisaorana no atolotray ho anareo tsirairay avy ho an'ny fitandremana tsirairay avy izay nandefa solon-tena. Koa dia manao miafatra izahay hoentinareo any amin'ny fitandrefana anareo tsirairay avy mampamango hoe veloma amin'ny mirasoany fitandremana tsirairay avy ny FPMA ex Marseille izay misoloanareo tena dia feno fahasoavana izay satria be mpamangy anio ka dia omba anareo tsirairay avy any omba ny fitandremana tsirairay avy ny tompo. Misaotra tompo. Araka nangatana satria fotoana mandeha dia andray miafatra sodrano isika aoriana ny hira arovy ao tompo 730 sy 300 ataontsika eo am-pitsanganana. Oh
araka ny hitantsika nandritran'izay tontolo andro izay araka ny lohahevitra hoe no avaozina mba nao asa tsara dia ho fanampin'izany ny teny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 2:10 manamafy izany koa teny izay efa haitsika tsy anjery miteny mivaky toy izao fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay nomanin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika amin'izany. Asan'Andriamanitra isika amin'ny teny fototra dia hoe poème sanganasa zay ny teny malagasy. Izany hoe tsy zavatra natao alasa fay fa tena nikolokoloan'Andriamanitra mihitsy isika izao ny vehivavy kristianina eo anivon'ny FPMA ray manontolo olona ny volavolan'Andriamanitra ary tsy vitan'izany fa tamin'ity tontolo andro ity dia hoe mbola noavoziny indray anao an'izany asa tsara izany. Ary le asa tsara dia asa izay efa nomanin'Andriamanitra talohany izao rehetra izao, tsy isika ny safidy azy fa Andriamanitra no nanomana an'izay asa izay. Eo mantsy indraindray eo anivon'ny fiangonana misy tsika ny tehanao ale izy nefa ny tompo tsy naniraka n'izany akory. Dia anjarantsika koa amin'izao fanavozana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny izay nizarana teo mba ho avoziny koa ny fomba fijerintsika mba hijery tahaka ny fijerin'Andriamanitra fa tsy hijery tahaka ny fijerintsika olombelona izay mazana diso. No voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa izay nomanin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika amin'izany. Raisary nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalàn'olombelona rehetra no hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'izao koa mandrakizay. Mandeha amin'ny fiadanana. Amen. Mbola mifampiandro betsy.